manonona fiadanan'ny tompo indray sy ny fahasoavany amintsika rehetra. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany amin'izao fotoana izao mbola miheny antsika indray fa antsika manohy ny fampianarana. Mandrositsika. Izay ngely izy hoe ny fianarana bokin'ny Apokalipsy zany tsy hoe fianarana fotsiny dia vakiana fotsiny ilay bokin'ny Apokalipsy. Na dia hoe livre kely ara le boky le bokin'ny Apokalipsy zany. Fa ny Baiboly iray manontolo no manazava an'ilay bokin'ny Apokalipsy. Izay mahatonga antsika hoe mbola eto zany antsika aloha. Marety e! Sika nge ngazakazaka izay ataontsika manatra-pahatonga an'i Jesosy amin'irao lanitra donc. Mianatra tsika zany zao. Satria lalam-pamonjena no meny tompo antsika amin'ity bokin'ny Apokalipsy ity, ary tsy vitany hoe lalam-pamonjena fa mamerina izay natao tsaritoka rehetra zany. Izay fahamarinana hoe tsy hitantsika intsony fa asehon'Andriamanitra amin'ny alalan'ity boky ity zany. Izay fahamarinana hoe tsy maintsy ho fatara ny vahoaka an'Andriamanitra alohan'ny fiaviany eny amin'irao lanitra. Alohan'ny hanozy ny lesona ary dia manasa antsika hiaraka hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra iray io, miantso ny anaranao izahay amin'ity maraina ity indray raha hianatra ny teninao sy handinika izany. Meteza iray io ampianatra anay ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny izahay. Tsy amin'ny herina fahatanjahana iray io, fa amin'ny fanahinao rehany. Ka aoka iray ny fanahinao masina ny no angatahanay hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana. Aoka iray izy no ampianatra anay ny teninao. Aoka izy no hanokatra ny fonay sy ny sainay hamantaranay ny hevitry ny teninao. Ary na ny fomoan-kevitry ny teninao raha dia tsy efako velively Andriamanitra fa mangataka ny fanahinao. Aoka izy anie no hiasa amin'ny fahafenoana tao anaty ka ampitenin'ny vavako hamantaranay ny sitraponao. Dia mitenena iray fa vonin-kiheno izay vahoakanao. Hifona aminao ihany koa nefa izay. Ary tsy eny tsy hifony eto anatrehanao mandrakariva. Satria raha mbola eto amin'ity tany ity izay dia mety ho latsaka. Mpanompo tsy mahasoa ihany izay ary tsy mahatoky eo anatrehanao. Ka dia mifona iray ny amin'ny fahotahany rehetra sy ny tsy fahamarinany rehetra. Ka aoka Jesosy le rahanao anie hanadio sy hanasanay ka hanafaka anay amin'ny fahotany rehetra. Aoka ny rahanao Jesosy hanadio sy hanasanay ka hanafaka anay amin'ny fahotany rehetra. Ary aoka ny fanahinao iray hitantanay ho amin'ny marina rehetra ary marina hanafaka anay tsy handevo. Rakofindrahanao Jesosy ny fampianarana, rakofindrahanao Jesosy izao fotoana izao. Mba tsy hanana sy tana fahefanana dia kely aza. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Dia ho ampelantananao ny metrahana amin'ny fampianarana Tompon'Andriamanitra sy ny tokantrano tsirairay avy ary ny fifandraisanay. Ka aoka Tompo tsisy aromboka izay ampelantananao. Ny anaran'i Kristina ny ratan'izany vavaka izany raha eto anatrehanao. Alleluia. Amen. Sofoka amin'ny lesona ary tsika. Inona no nijanonantsika farany? Zavatra niresantsika zany dia niresaka mikasika ilay zava-manan'aina efatra zany. Efa niresantsika ny hevitra voalohan'ilay zava-manan'aina efatra hoe ireo zany maneho an'ilay zava-boarin'Andriamanitra eo alohan'ny seza fiandrianana ihany koa. Ireo zany maneho an'ilay zava-boarin'Andriamanitra ary ny zava-boarin'Andriamanitra ihany koa zany dia maninona miankohaka eo anatrehan'ilay mpahary azy zany, manome voninahitra azy sy mankalaza azy. Izay ny heviny anankiray efa niresantsika lavabe mikasika an'iny. Ny heviny anankiray ihany koa dia niditra hoe misy heviny ihany koa zany ilay resaka hoe maninona lazaina hoe tahaka ny tarehana liona, tahaka ny tarehana omby, tahaka ny tarehana olona ary tahaka ny tarehana voromahery. Dia efa nidirantsika ilay teto hoe tahaka ny tarehana liona, hoe inona ny hevitra asehon'ilay liona. Dia maneho ihany koa ilay hevitrilay liona zany hoe inona moa ny atao hoe liona dia ny liona dia hoe ny mpanjakan'ny biby zany. Kanefa n'ilay liona ihany koa iza no lazaina hoe liona atao anatin'ny soratra masina dia Kristy nefa no lazaina ilay hoe ilay liona avy amin'ny Joda, ilay solofon'i Davida hozy izy. Dia miteny izy hoe zary Jesosy ilay solofon'i Davida hozy izy, zany hoe Jesosy koa zany ilay liona zany. Ary liona moa ilay lazaina hoe mpanjaka. Dia hitantsika tao anatin'izay ilay hoe Jesosy Kristy dia lazaina ihany koa ilay hoe ilay tompon'ny tompo sy mpanjakany mpanjaka. Ary mpandresy izy, ary mbola haresy, ary izay miaraka aminy dia maninona? Mpandresy tahaka azy ihany koa zany izay miaraka amin'ny Kristy dia mpandresy tahaka azy ihany koa. Ary amin'ny mampanjaka azy, rehefa mandray ny fanjakana io Kristy dia zao hoe ny fanjakana dia maharitra mandrakizay. Io zany tsy odim-biasy ny fanjakana io fa ny fanjakan'i Kristy dia maharitra mandrakizay. Dia izay moa mikasika an'io zany hitantsika tamin'ilay izy fa fantatsika tsara moa fa Satana moa dia makatahaka foana zany. Inona ny zavatra ataon'ny Satana rehefa makatahaka? Izy koa miseho izy amin'ny endrika liona. Fa amin'ilay liona mamiravira no isehoan'ny Satana zany.
le hoe ny miambenao izy izy fa ny devoly satana dia mierona tahaka ny lionao izy izy ka mitady izay iarapany zay zany zay ny ataony satana ary amin'le mitady izay iarapany izy dia maka endrika izy maka endrika tahaka ny anjeliny mazava izy maka endrika tahaka ny apôstôlin'ny Kristy izy ary mitafy ihany koa izy ny akanjony zanak'ondry nefa tsy zanak'ondry izy ainy zany zay izy maka tahaka fitaka no isehoany zay le hoe tahaka koa izy zany mahay manao an'izay koa satana ka zay mikasika an'iny zany fa teo no nijanoantsika tamin'ny lesona hiditra ndraiky ny lesona manaraka zany dia mikasika le resaka hoe ny zanak'omby aty amin'ny apokalipsy izy zanak'omby le sahany azy fa any amin'ny boky hafa izy dia lazainy hoe omby ny ilazany an'izy io na any amin'ny Ezekela izany ka ina ary ny hevitra le hoe zanak'omby ndray ny hevitra ny zanak'omby zany dia le fanatitra indray io aterina ao an'Andriamanitra satria rehefa manao fanatitra zany teo amin'ny tempolo na teo amin'ny tabernakely tany amin'ny testamenta taloha dia zao hoe raha manatitra fanatim-pisaorana ianao raha manatitra fanatim-panavotana ianao ho famelana ny heloko ao zany dia inona ny alterinao omby na ondry na osy no aterinao an'Andriamanitra zany mba ahazahoanao famelan-keloka zany hoe le zanak'omby zany dia maneho le fanatitra aterina eo anatrehan'Andriamanitra aty amin'ny Levitikos aty jerentsika kely mikasika an'izay Levitikos toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo no jerentsika aloha dia toizantsika amin'ny andininy fahadimy sy ny fahafolo izy rehefa avy eo Levitikos toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia hitantsika le hoe le fanatitra zany aterinao an'Andriamanitra fakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia zao ny teneniny ato ary Jehova niantso an'i Mosesy ka niteny taminy tao amin'ny tranon'ilay fionana hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe raha misy aminareo manatitra biby fiompy ho fanatitra ho an'i Jehova dia omby na ondry na osy no aterinareo ho fanatitrareo raha misy manatitra fanatitra ho an'i Jehova izy dia omby na ondry na osy no aterinareo ho fanatitrareo raha omby no ateriny ho fanatitra dorana dia lahy tsy misy kilema no ateriny eo alohan'ny varavarany tranon'ilay fionana no anaterany azy mba hankasitrahana eo anatrehan'i Jehova izy raha manatitra fanatitra ho an'i Jehova zany ianao dia hoe omby na ondry na osy no aterinao zany zay zany le hoe fanatitra aterinao ho an'Andriamanitra zany dia raha manatitra omby ihany koa ianao dia fanatitra tsy misy kilema zany no aterinao an'Andriamanitra inona moa le hoe tsisy kilema hoe tsisy défaut zany le izy tsisy fahalemena zany le omby tsy hoe omby tapatongotra no aterinao fanatitra ho an'i Jehova na omby jolamaso no aterinao ho an'i Jehova na omby tsisy sofina no aterinao ho an'i Jehova fa tena hoe tsisy kilema zany hoe tsisy tena hoe zavatra madio tanteraka zany dia zay nge le izy tandindon'ny Kristy zany le izy satria Kristy dia anao tsisy kilema tsisy fahotana Kristy tsy nanota zany hoe Kristy zany tena tsisy kilema fanatitra ao an'Andriamanitra ka le omby io zany dia zao tandindon'ny Kristy izy io ary ilay raha misy zany ny zavatra seho an'ilay omby ihany koa zany na le zanak'omby rehefa manatitra fanatitra an'io anao zany dia zao hoe raha misy mpanota ray mibebaka zany eto amin'ity tany ity dia ny lanitra ray manontolo no maninona no mifaly dia ny sary seho an'ilay zanak'omby zany na omby dia zao hoe marika ny fifaliana zany io ihany koa satria fanafahana anao amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinanao rehetra zany hoe nesoranao amin'ny fiainanao taloha atonganao olom-baovao olona madio tsy misy pentipentiny eo anatrehan'Andriamanitra olona voavela heloka eo anatrehan'Andriamanitra dia hitantsika nefa izay amin'ilay tantaran'ilay zanak'adala dia rehefa mijery kely an'io tantara io tsika amin'ilay zanak'adala dia inona no zavatra misy amin'io tantaran'ilay zanak'adala aloha fiteny kely zany dia zao hoe niala teo amin'ny tranondrainy izy nangataka ny anjara lovany satria tsy te hijanona teo amin'ny tranondrainy izy dia rehefa nangataka ny anjara lovany izy dia laza izy nandeha tany amin'ny tany hafa dia nandany ny volany tany izy tamin'ny filana ranofo sy ny fanindriny zany hoe fierena nanerana amin'izao tontolo izao zany hoe liberté de la chair fahafahana amin'ny lafiny rehetra zany dia nandany ny volany rehetra tamin'izay izy zavatra nisy nefa dia zao tonga ny fotoana taty aoriana laniny tanteraka ny volany na ny akanjony ara lasa ino moa filazana azy teo akanjo rovotra nanaovany akanjo maloto nanaovany ny asa hitany farany sisa
dia niandroko soa sisa ny asa hitany farany. Zany hoe tena ila toucher le fond ny fitenenany, tena latsaka faran'izay ambany izy zany. Tena hoe tsisy zany. Ka izay ny tantaran'ilay zanak'Adala. Eo nefa ny zavatra anankiray dia zao hoe rehefa tonga amin'izay toerana izay ny olona anankiray, tena hoe mamoy fotanteraka zany Andriamanitra, nefa maninona manokatra ny tanany foana Andriamanitra. Andriamanitra tsy mamandà na iza izay manatona azy, fa izay manatona azy amin'ny fomba manontolo ka mibebaka dia mamindra fo foana Andriamanitra. Inge ny zavatra andresantsika farany hoe raha misy olona mpanota anankiray dia manahoana? Raha miala amin'izay fahotana izay izy dia tsy ho tsarovana ny fahotana taloha izay nataony, fa ny fahamarinana ankehitriny ino no tsarovana. Zay. Raha ohatra kosa nisy olona nanao ny marina indray, kanefany nandritoka izy nandritra ny 20 taona izy nanao ny marina, dia androany izy manomboka manao ny ratsy ohatrany, fa tsy ho tsarovana izay 20 taona natao ny marina zay, fa le fahotana nataony androany no tsarovana. Ka Andriamanitra zany zay maha-Andriamanitra marina anazy zay. Hoe Andriamanitra rehefa mibebaka ianao miala, fa fany iny eloko ao iny. Tsy ho tsarovana zay natrean'Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra ny hafatesany ratsy fanahy, fa ny havelona azy ny sitrany. Zay maha-Andriamanitra n'Andriamanitra zay. Ka be dia be ny olona miteny manao hoe za ty ve dia mbola tian'Andriamanitra, za nge efa nanao an'izao, za nge mpangalatra, za nge mpanompo sampy, za nge efa namono olona, za nge efa nijangajangy, za nge efa mangalatra, za nge tia kely, za misoloky olona, za mpandainga be mihitsy aho, za dia mandainga mivadiko foana fa tsy mihetsika kely dia tsy maintsy mikonsoma kely na mandeha ary amin'ny raha grity kely ary aloha. Zany zavatra misy. Rehefa manaton'Andriamanitra ianao afao, raisin'Andriamanitra ianao. Zay ny zavatra tian'Andriamanitra. Zay mahatonga ilay izy hoe fifaliana ho an'ny mpanota iray mibebaka any an-danitra any. Raha misy iray mpanota iray mibebaka, fifaliana any an-danitra any. Zay zany marika an'ilay zanak'omby. Ka ny amin'ilay zanak'Adala dia zao hoe rehefa nanota teo anatrehan'Andriamanitra ty zanak'Adala ity, dia nody ny sainy. Eo am-piandrasana kisoa eo izy, nody ny sainy. Any amin'ny trano raiko manana mpanompo be dia be ny raiko, mpikarama ao aminy. Dia hody any amin'ny raiko dia hiteny aminy hoe mba mindrafo amiko raha io fa tsy mety aho, tsy mentsika natsoina hoe zanakao aho, fa ataovy mba ho isan'ny mpanomponao na mba mikarama aminao, fa tsy fantatra hoe nao aminao na mikarama raha misakafo tsara, miakanjo tsara, voakarakara tsara, aty miandry kisoa ny ataoko. Ka ifiandrasana kisoa io amin'ny endrika maro samihafa, ifiandrasana kisoa. Betsaka zany io lafiny hoe miandry kisoa io. Araka le tenentsika teo lasa mpisotro toaka be. Ny sasany lasa mitsindroka zorodira mihitsy zany. Misy le hoe SDF moa zany. Lasa mitsindroka zorodira zany ianao. Sasany lasa mijangajangana, lasa mpifoka na mpidoroka, na mitsindrona le zavatra ty ireny zany. Zany nge teny hoe toucher le fond ianao. Tena ny milatsaka farany ambany any ny toerana misy ianao zany. Dia jerentsika kely ilay izy Luka 5:12 no jerentsika. Luka 5:5 resaka ilay zanak'Adala teo. Jerentsika kely ilay izy. Luka 5:12 raisitsika. Luka 5:12 dia vakitsika mihitsy manomboka amin'ny 1 efa nresantsika kely ilay teo fa tsy mba ahafantarantsika ilay tantara, vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 1:12 aloha ny vakitsika. 1:12 ka hatramin'ny 1:12 dia ahoana izy. Ary Jesosy nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy, ary izy ilay zandriny tamin'indrainy, raiko omeo any anjara fananana tokony ho ahy dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely dia nangono ilay zandriny ny fananany rehetra ka lasa nakany tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tany amin'ny fiveloman-dratsy tany. Rehefa lany avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompo tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahiny tany an-tsaha, nirahiny tany an-tsahany hiandro kisoa. Veriko tsara 1:12. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompo tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahiny tany an-tsahany hiandro kisoa.
ary satra ny amen'ny kibony tamin'ny voankazo fihinan-kisoa fa tsy nisy nanome azy. Zay le hoe tena efa tsy nona mafy izy tsisy sakafo tsony izy, nisy mosary tany amin'ny toerana nisy azy, lany daholo ny fananany rehetra tsy isy tsony. Na ny sakafo kisoa raha tiany hohanina fa tsisy nanome azy dia tsy afaka nina misy. 17 eo amin'ny 17 dia eo zany mahakasika ny olona rehetra mihitsy eo zany, satria ny zavatra misy dia zao hoe itsika zany raha mbola mieritreritra hoe manana ny ampy amintsika amin'izao fotoana zao dia mieritreritsika zay tsy mila n'Andriamanitra zany, zany natao ho ataon'ny mahantra zany. Fa tadidio tsara ange fa ty zanaka adala ty ka nanana ny naizy azy izy, nanana ny arenany izy, ka hiandry ve ianao ho tonga tahaka an'io zanaka adala io hoe esorina aminao io zavatra rehetra anananao io, dia zay ve ianao vao hitady an'Andriamanitra? Zay zany vao hitady an'Andriamanitra ianao. Anio raha mahin'ny feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo. Anio no andro fibebahana, anio no andro famelan-keloka. Ka eto zany izy ny zavatra nisy dia zao hoe tena efa latsaka farany ambany indrindra izy. Raha ataontsika hoe amin'ny Madagasikara zany dia hoe efa matory eny ambany tonelina ianao amin'ny alina, efa mitsindroka zordira ery amin'ilay dabapako ery ianao, lasa ianao mandeha amin'ilay zordira ery amin'ny Ambomahitsy raha tsy diso ary amin'ny misy an'ny Père Pedro ery, dia any ianao andeha hitsindroka, dia any ve ianao vao tonga saina? Zao ianao men'Andriamanitra, zao ianao mbola miliba mandeha amin'ny filanin'ofo sy ny faniriany, manao vendredi joli, misotro toaka, mandrongony, mijangajanga, manopy sampy, misotro toaka sy ny zavatra maro samihafa tsy fantatra intsony izay fahotanao, mangalatra, manao tikely, mandroba, mamono olona mihitsy aza. Fa rehefa avy eo amin'izay ianao mety any ampigadrana ianao, any ve ianao vao tonga saina? Misy moa olona efa migadra fa mbola tsy tonga saina ihany, fa vao voaka tao dia ny ataony ihany ny ataony indray rehefa avy eo, mbola manao lavitra noho izay ary izy rehefa avy eo. Ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia tadidio fa mbola famindrapon'Andriamanitra zay anatoana antsika azy, ametrahantsika point d'interrogation, fanontaniana lehibe hoe maninona ny amin'izao toerana izao. Tadidio fa amin'ny etapy ny fiainantsika zany dia Andriamanitra manome antsika occasion zany, manome antsika fotoana ahafahantsika manatona azy. Fa henontsika ve izay feo zay? Bitsiky ny fanahy miteny aminao zay, miala ianao amin'ny toerana io, miala ianao amin'ny toerana io. Dia amin'ny 17 ty zanaka adala ty efa miandro kisoa izy na sakafo hohaniny ara tsisy. Dia inona ny zavatra nataony 17? Ary raha nody ny sainy dia hoy izy, indrisy maro ny olona ka raha mandraiko manan-kanina be dia be, fa izao kosa maty mosary eto. Rehefa nanino izy? Rehefa nody ny sainy. Zay le hoe esory ny ambo-po zany, esory le orgueil, manetretena. Rehefa manetretena ianao dia mody ny sainao, dia lasa ianao tsy maninona na mety ho tenenin'ny raiko raha hoe tena zaza, tena tsisy lana azy. Zao no nataonao zao, kapoka sy levilevy mahazo anara tonga any midady any. Mety vonona ho alain'ny baraka, nareo mpanompon'ireo raha ve tsy hanala baraka, dia mba ahoana izy izy mimponina manodidina, iny ve zanak'lerangahy iny? Dia ahoana ny fijerin'ny olona? Fa tsy zay tsisy matikena maso tsony zany ao hoe mba nahoana ny fijerin'ny olona. Ahoana ny fijerin'ny olona hoe zao ve ny efa ran'ilay zalahy iny? Iny zalahy iny ange ka nandeha tomobile tsara tarehiny taloha, manana mpanompo iny. Rehefa ireny mandeha makany amin'ny restaurant zany, vola nge ny lany reny an'izany. Mizara vola reny. Iny ve lera namany? Tsy manao scooby-doo akory ary, mandeha tongotra. Ny akanjony vorokitsay, vorodamba ny anaovany. Fa rehefa nody ny sainy, nga izy nijery an'izany, naneritena izy. Rehefa makao amin'Andriamanitra ianao dia zao aza mijery ny hafa. So dia menatra ny hafa ianao manatona an'Andriamanitra. Ahoana izy reto olona miaraka amiko isan'andro reto? Lasa daly rano. Famonjenanao io. Atoloro ny fonao an'Andriamanitra. Atoloro.
Ary raha nodiny sainy dia ozy indriso maro ny olona karaman'indrayko manankanina be deaibe fa izao kosa maty mosara eto dia rehefa nodiny sainy tsy mba nieritreritra an'izay fotsiny izy fa inona nataony iaingy aho dia aody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika ny atao hoe zanako ao intsony ka ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho zany hoe rehefa mody saina zany anao tsy vitany hoe nodiny sainao fa dia miainga ianao lasa inona moa le hoe miainga modiny saina hoe lasa ianao tonga ny sainao dia zao mibeba ianao mifona eo anatrehan'Andriamanitra modiny sainao aza mangatakandro nga izy nangatakandro ipetraka eo ianao dia eo fotsiny ianao dia dia za moa ty dia eto zany zao dia ahoana moa no avika zany fa dia zao zany sisa ny amiko zay nge mahatonga ny olona mamofo mamony teny satria ny olona zay Andriamanitra nefa tsy mba manadino anao dia mamony tena le olona na miezaka mamony tena manapaka lalany manapaka tatahana amin'ny antsy ny tanana mihinana fanafody ao ny sasany le hoe fitahan'ny vady mampirafy ny vady dia iny dia namony tena tena tsy zakaka intsony ty fa alao aho faty vadinao ve ny aminonao tena mba eritrereto ange zany zavatra zany zay ve ny aminonao tena zay ny tsy azo ahonao ny fiainana mandrak'izay zany satria vadinao nampirafy ianao satria tsy manana asa tsony ianao fivelomana satria nailiky ny fianakaviana ianao hoe tsisy tsony fa tadio fa Andriamanitra tsy mba manary ianao na oviana ninona toerana misy ianao manana raha izay tia ianao tsy mba manadino anao izy tenenin'Andriamanitra foana zay ary naveriko ao fampianarana teto zay hoe misy teny eo anatin'ny soratra masina manao hoe mety manadino ny zana amin'ony ve ny vehivavy dia eritrereto tsara zany hoe mety ve ny vehivavy manadino ny zana amin'ony dia hoy izy Andriamanitra eny mety manadino izy ary misy mihitsy ny tena manary zaza mbola zaza mena iny ateriny any amin'ny orfelinary eny na ariny any amin'ny zordiro misy zany eny mety manadino any izy fa Andriamanitra tsy mba manadino anareo na oviana Andriamanitra zany tsy manadino zany Andriamanitra tsy manary ianao zany izy fa zao rehefa mody ny sainao dia miainga manatona mibebana hatrehan'Andriamanitra rehefa mibebaka ianao dia tena ekeo ny eloko ao sy ny tsy fahatanteranao rehetra fa hamindra fo dia hamindra fo anao tokoa izy sy hamela ny eloko ao 20 dia niainga izy ka nakany amin'ndrainy fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy ary onena azy izy ka niazakazaka dia namihana ny voziny sady nanoroka azy lasa izy niainga nakany amin'ndrainy fa voatazandrainy lavitra fotsiny izy efa akaikiny efa miditra amin'ny tanàna zany dia ny dada ny eo an-trano mahita izy iny izy amin'le lalana miditra amin'le tanàna iny tena le zanako lahy niazakazaka le ray nanao 100 metre tonga dia le zanany iny nefa tena mahaloto miosina mahasiso maimbo taiko soso maimbo ny sakafo kisoa rehetra ny ranondolana rehetra iny ny hao fotsy efa tsy fantatra tsony any amin'ny volo any zany fa tonga dia ny finray tsy nanataona koa izy tena raiko mamindrafo tonga dia namihana zany ny atao hoe tena fitiavana zany firifiry amintsika koa rehefa manana ady aman'olontsika ka mba misy olona mifona amintsika dia mba mamela ve tsika mba mamela ny eloko le olona ve tsika misy kristianina zao amelana za tsy mamela an'iny tsy vitako ny mamela ny eloko n'iny olona iny kristianina nefa ny anao le olona mifona aminao raha ianao aza amin'Andriamanitra fo ahoana ny tsy mba melanao ny eloko ny hafa rehefa mifona aminao izy dia atsoina avy hoe zanak'Andriamanitra ianao fa tsy mamela eloko ina ny vavaka ataontsika isana ina ny vavaka ataontsika ny am-piangonana io raha inay izy any an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane fanjakanao atao ane sitraponao ity tany tahaka ny any an-danitra meo anay io ny anona sahaza ao anay mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ianao mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra dia ianao koa zany mba tokony maninona mamela eloko zany
mamelany eloka tahaka ny namelany izy ameloka taminay fa aza mieritreritra anatona an'Andriamanitra ianao nefa ianao raha tsy mahay mamelany eloko ny hafa akory na mbola tsy mifona aminao raha ny olona zay nanao ratsy ianao dia mamelany elony zay ngy nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ngamo ireo namono an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ireo nangataka famelana taminy fa hoy Jesosy raha eo mamelany elony fa tsy fantany izay ataony Jesosy tonga dia namindra fo tsika mahazanak'Andriamanitra tsika mampanompo Kristy tsika dia mahaiza mamindra fo fa ny olona tsy mamindra fo zany marary ange ny fony eo lotika ange zany aretina ange zany mikiky ny fonao ny olona manana fankahalana zany ny olona marary zany fa zay asehon'Andriamanitra le fitiavany tonga le zanaka fino tena tiako raha io tsy mentsika natsoina hoe zanako akosa hozy izy andininy afaraky amin'ny 20 dia hozy izy fa le zanaka lahy nanao taminy hoe raiko raha nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika natao hoe zanako intsony dia inona navalindray fa ndrainy kosa nanao tamin'ny ankizy lahany hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra alao zay zany rehefa tonga teo trano am'izay zany alao ozy izy ozy ndrainy tamin'ireo mpanompony zany alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy le akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy io zany men'Andriamanitra akanjo ianao anesorana le falitonao satria maloto ny fitafianao iny someny akanjo madio ianao akanjo tsara indrindra no omeny anao tandindon'le fitafiana fotsy ihany koa io zay omen'Andriamanitra atsika alao aingana ny akanjo tsara indrindra ampiakanjoy azy ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony zany tsy ny kiraro tsony izy asio kapa ny tongony asio peratra ny tanany le peratra moa zany dia marika inona koa ihany koa zay marika an'le hoe fiverenany amin'Andriamanitra ihany koa zany dia eo ihany koa dia ozy izy ary ento ny zanakombona fay ka vonoy ary eo ko isika ihinana sy faly eo le mipotra le resaka hoe zanakomby hoento ny zanakombona fay ka vonoy ka aoko isika ihinana sy faly zany hoe mariky ny fifaliana ihany koa zany le zanakomby mariky ny fifaliana raha misy mpanota ray mibebaka lanitra ray manontolo no maninona lanitra ray manontolo no mifaly zany lanitra ray manontolo no mifaly zavatra misy anefa dia zao tsika miresaka le hoe taiza ny toerana nisy azy efa tena latsaka tany amin'ny farany ambany indrindra ny toerana nisy an'ity zanakadala ty dia inona ny sarina nehoana le toerana farany ambany nisy azy lasa niandro kisoa izy ka amin'ny toerana fiandrasan-kisoa zany misy lafy ratsy ny be dia be fandraisantsika teo mety ho lasa mpitsinjoka zordiry ianao mety ho lasa dalo mihitsy ary ianao zany ange fa mety ho izy mi fa tsy fantatra intsony hoe lasa hoe ahoana ry zavy tonga amin'izao toerana zao misy any efa zao nisy any taloha mba mpanompo ihany mba mivavaka any am-piangonana zao ve ny toerana misy any lasa mpisoloky sy zavatra toerana ratsy be zany misy anao zavatra misy anefa dia zao raha vao miresaka nyity resaka hoe kisoa ty koa ianao zany lehibe dehibe ny mpitory na ny fiangonana zay tsy mahazaka nyity kisoa ty zany raha miresaka fotsiny hoe ahoana ny kisoa azo hoanina ve ny kisoa sa tsy azo hoanina mbola tsy lesitsika zany mbola fampidirana fotsiny zany dia efa hoy izy mipastera tsy adventiste zany aza mikitikitika ny kisoanay tsy azo kitihana kisoanay io zany mbola tsy mikitika le kisoa mbola resaka fotsiny resantsika eto zany fa ho amin'ny jiosy zany hoe miandro kisoa satria jiosy mantsy no resahana eto zany miandro kisoa zany amin'ny jiosy dia zany ny asa ambany indrindra zay le hoe mitoucher le fond hoe any ambany ny toerana nisy azy satria ny jiosy dia maninona ny jiosy dia tsy mihinana kisoa fady azy zany mihinana kisoa zany ary tadiova nisy fotoana Jesosy namoaka demonia dia nisy olona niandro kisoa maromaro teo akaikin'i Jesosy teo dia nangataka le devoly manao hoe mbola tsy tonga ny fotoananay fa aza alefa any amin'ny elo izahay na any amin'le hoe gehenina zany fa alefao zay amin'iretsy kisoa reto dia nalefan'i Jesosy tamin'ile kisoa izy dia lasa le kisoa ny riotra nakany akady tany amin'ny antsana maty daholo le kisoa
dia tonga le mpanompon'le kisoa ny azakazaka ny antso ny tompony tonga reo tompon'le kisoa reo tenan'i Jesosy miala ianao tao amin'ny taninay fa tsy mety aminay satria nahoana nikitikitika ny kisoany maty daholo ny kisoany tsy zakan'ny olona kitianao ra kisoany io ka izay zany izy ny ho an'ny jiosy zany ny kisoa zany tena hoe asa ambany indrindra izany satria fady an'ny jiosy zany kisoa zany izy tsy mihinana an'izany izy tsy mikitika an'izany fanambaninana azy zany tsy zakany zany zay ka lasa izy niverina tamin'ray ny rainy dia manino mpamindra fo sy mamela heloka ka zay ny hevitry le omby kely zany na le resaka hoe zanakomby na hoe omby dia marika ny fanekena zany io tandindon'ny Kristy zany hoe vonoiny zanakomby nafahy inona mahatonga anazy hoe vonoiny zanakomby nafahy satria zao ny zavatra teneniny eto misy zavatra teneniny eto amin'le andininy faraky amin'ny telopolo inona ny teneny eo andininy faraky amin'ny telopolo dia zao ny teneniny mantsy an'le ralahany zany satria ny ralahany tsy nazaka le fiverenany ihany koa dia zao ny tenenin'ny rainy zany mantsy an'le ralahany ary io ny rainy taminy anaka ianao eto amin'ny mpandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra ananako dia hoy izy fa mety ny mifaly sy miravoravo fa ity rahalahinao ity efa maty fa velona indray ary very fahita indray zay mimarika an'le izy le famonona le fifaliana fety teo zany dia zao hoe ity rahalahinao ity efa maty noho ny fahotana ity rahalahinao ity fa maty nefa velona indray ary efa very nefa hita indray ka tsy mety fetsika raha mifaliny amin'izany zavatra zany tsy mety fetsika raha hifaliny amin'izany zavatra zany fifaliana ny an-danitra any ho an'ny mpanota rainy bebaka ary ny sara eseon'le zanakomby dia zao hoe maneho an'i Kristy le zanakomby satria tandindon'i Kristy io satria rehefa manatitra fanatitra ianao dia hoe omby na ondry na osy ho aterinao fanatitra ho an'i Jehova i Kristy nefa le zanak'ondry maninona manaisitra ny fahotana izao tontolo izao tandindon'i Kristy zany io zanakomby io tandindon'i Kristy io ary zao ny tenenina atao amin'ny Jaona 4:9 jerentsika fantatsika tsara io tery amin'ny maha Kristy zany lay tandindon'le zanakomby dia inona ny zavatra tenenina eto le 4:9 Jaona 4:9 dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay zay le fitiavan'Andriamanitra zany zay no le fitiavany an'le zanany izay niverina io dia namomby zanakomby mafahy izy ho fanekena indray zany ho marika le fanekena marika ny fanekena ho marika ny fifaliana hoe raha misy mpanota ray mibebaka dia fifaliana ny an-danany tena fety zany raha misy olona zany tena hoe manaton'Andriamanitra dia tokony fifaliana be zany zay ho an'ny kristianina ihany koa zany fifaliana zany zay fa tsy hoe raha niny ny bebaka lasa ive lasa mivavaka raha inona io za tsy hivavaka amin'ny fiangonana io dia ahoana koa izy mba fisainanao zany tsy mba faly ve ianao hoe mibebaka izy mivavaka ve izy andiverenako kely le 9 teo 7 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay nomeny an'i Jesosy Kristy ho fanavotana antsika Kristy zany ny sorona Kristy le zanakomby novonoina ho fanavotana ao antsika hanafana antsika amin'ny fahotantsika dia zay le fanatitra terinao an'Andriamanitra fanatim-panavotana le zanakomby na zanakondry na zanakosy dia zay le zanakomby zany eto aseho eto marika an'izay fanekena dia izy le fanekena fa Jesosy Kristy io fanekena io zany tandindon'ilay zanakomby zay mikasika an'iny zany inona indray ny resaka resahantsika eto resaka anankiray indray dia zao hoe inona ihany koa ny hitantsika tamin'ilay zava-maneno efatra zavatra voalohany hitantsika teo dia resaka hoe eo le hoe tahaka ny liona tahaka ny zanakomby dia eo ihany koa ny anankiray manana tarehy tahaka ny tarehan'olona hozy izy inona indray ary ny sary asehan'le hoe manana tarehy tahaka ny tarehan'olona le tarehy tahaka ny tarehan'olona dia zao hoe itsika olombelona
dia noariana tahaka ny endrik'Andriamanitra. Zay no noariana antsika zany. Noariana isika olombelona tahaka ny endrik'Andriamanitra. Izay endrik'Andriamanitra atao amin'ny olombelona zay nefa ninina very izay vokatry ny fahotana. Very izay vokatry ny fahotana. Ka ny sary zany asehony le hoe tahaka ny tarehan'olona dia zao hoe famerenana le endrik'Andriamanitra zay very tao amin'ny olombelona. Zay zany ny sary asehony, famerenana le endrik'Andriamanitra zay very tao amin'ny olombelona. Jerena antsika kely izy any amin'ny Genesis toko voalohany. Genesis toko voalohany ny 9:20 sy ny 7:20. Genesis toko voalohany ny 9:20 sy ny 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, rehefa namorona ny olona Andriamanitra dia zao no notenenin'Andriamanitra. Genesis toko voalohany 9:20 sy ny 7:20. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika, ary eo ka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromaridina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lasy vavy no namoronany azy. Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endrika, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lasy vavy no namoronany azy. Zany hoe tsika zany noariana araka ny endrik'Andriamanitra no noarianantsika. Ary zay araka ny endrik'Andriamanitra zay nefa ninona dia zao ny zavatra teneniny ato amin'ny toko voalohany 9:30. Dia jereo tsara. Ary hitan'Andriamanitra zay rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahinana izany. Hitan'Andriamanitra zay rehetra nataony, indro tsara indrindra izany. Zany hoe ny zavatra nataon'Andriamanitra zany dia tsara indrindra. Rehefa nanaony jereo tsara fa ny zavatra nataony dia zao nanao izy ny andro voalohany, nanao ny andro faharoa izy. Tamin'ny andro voalohany izy nisy zavatra nataony, tamin'ny andro faharoa izy nisy zavatra nataony, hatramin'ny andro fahadimy. Dia rehefa nanao an'ireo izy dia ny zavatra tenen'Andriamanitra dia zao hoe indro tsara izany. Fa ty amin'ny andro fahaenina izy rehefa namorona ny olombelona dia ahoana izy? Indro tsara indrindra izany izy. Satria nahoana itsika zany noarinana ny tahaka ny endrik'Andriamanitra. Andriamanitra le tsara indrindra, tsika nefa noforonina tahaka an'izay endrik'Andriamanitra izay zany. Ary taddio tsara zany fa ny zavatra nisy dia zao ho an'ireo zay nanompo an'Andriamanitra zany dia nomen'Andriamanitra zanaka tsara tarehy sy zaza tsara tarehy. Raha mijerisika tany aloha tany zany, ohatra mijerisika ny Joba zao, ohatra ny zanaka Joba zany tena hoe nisan'ny tsara tarehy zany namboarin'Andriamanitra zany. Jerentsika ika aty amin'ny Joba toko 2:20 aty. Ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra zany, na Davida koa raha tena beau gosse nge zany. Ahoana izy izy? Blanc avec des yeux bleus izy. Fotsy-bolo izy, tsy hoe fotsy-bolo zany fa mena volo moa izy amin'ny teny gasy ny ilazany anazy zany. Manana maso manga zany izy, sady tsara tarehy. Dia jerentsika aty amin'ny Joba toko 2:20. Joba toko 2:20 dia ny 9:20 no jerentsika io. Ay tsy vetivety fotsiny 9:20. Dia zao mivaky ny teny minaran'i Jesosy. Ary tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ny zanaka vavin'i Joba hita tany amin'ny tany rehetra, ary nomendray ny lova tamin'ny anadahany izy. Joba mpanompon'Andriamanitra, masina teo anatrehan'Andriamanitra izy, nakasitran'Andriamanitra, omen'Andriamanitra iny zaza tsara tarehy izy. Tsy ray ny zanany, fa hono izy. Ary tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ny zanaka vavin'i Joba hita tany amin'ny tany rehetra. Zany hoe zanaka vavin'i Joba zany dia tsara tarehy daholo zany zanaka vavin'i Joba. Tsara tarehy. Izay noarian'Andriamanitra dia tsara. Dia ny zavatra hitantsika dia zao. Ny zavatra noarian'Andriamanitra tany am-boalohany dia tsara avokoa. Rehefa niditra ny fahotana dia nentotongana ny simba izay fahatsarana nataon'Andriamanitra zay. Nosombain'ny fahotana izay. Nosombain'ny fahotana izay satria raha mijery angentsika amin'izao fotoana zao io. I Adama sy Eva no niavitsika rehetra. Zay no tenenin'ny Baiboly. Baiboly no mitenen'izay.
I Adama sy Eva noho ny avitsika rehetra. Ary mbola teneny eo amin'ny soratra masina eny ty amin'ny testamenta avoa hoe Eva ny reniny velona rehetra hozy izy. Nahoana nefany na amin'izao fotoana zao, jereo tsara mijeritsika, ao ny misy mainty, ao ny misy fotsy, ao ny misy mavo, ao ny misy mena, ao ny misy bronzé ny fitenenana zany. Zarazara zany le bronzé, ao ny misy zarazara zany. Misy zany zay karazana lokon'olona zay zany. Ao ihany koa misy manana kely maso, ao ny be maso, ao ny misy manana petakorona, ao misy lava orona be mihitsy, ohatra ny varafantsika be. Ao misy be orona koa, tena ngoza be mihitsy, misy ngeza mihitsy. Bo tsy tenenina sao dia tezitra olona tena ngeza mihitsy izy, misy zany. Ao misy olona tsobolo be, ao ndray nefa misy olona ngita volo. Ao misy ololo volo. Ao ihany koa misy olona fonentana kely, petite taille, nanay hozy tsika zany. Ao misy olona atontonony alavany, ao misy olona lava be ndray. Ao ndray ny sasany misy an'ilay hoe malformation, na le hoe sima zany. Sima na le olona handicapé reny zany. Olona manana clema zany, zay ny azo ilazana malformation, misy clema zany le olona. Tamin'ny andron'ny Adama nefa ny tany am-boalohany, zany zavatra hitantsika amin'izao fotoana zao. Fa tamin'ny andron'ny Adama tany am-boalohany dia zao, ny olona tena lava. Ny oatra ny 3 metatra tany ara ny halavan'ny olona tamin'izany fotoana zany. Satria tamin'ny andron'ny Adama dia nisy le antsoina hoe géant, na hoe le olona lava be zany. Nisy zany tamin'ny andron'ny Adama, jerentsika aty amin'ny Genesis 1. No teneny eo amin'ny Genesis 1. Dia vakintsika ny 4. Dia zao no teneny eo Genesis 1 ny 4. Dia vakintsika kely eo amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 1 ny 4. Ny Nefilima nitoetra tambonin'ny tany tamin'izany andro izany, sy taorianan'izany koa, ka nivady tamin'ny zanakavavin'ny olona ny zanak'Andriamanitra, ka niteraka, ka niterahany. Ireo no ilay olo-mahery hatrizay ela, dia lehilahy nanandaza hozy izy. Amin'ny teny frantsay izy io no zao no ilazana anazy eto. Vakitsika kely izy 1:4. Dia zao no teneny anazy. Lazainy amin'ny teny gasy mantsy izy lazainy hoe Nefilima hozy izy. Fa ino no Nefilima io lazainy amin'ny teny frantsay dia les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Les géants étaient sur la terre hozy izy en ce temps-là. Zany hoe le olona lava be reny zany les géants lava zany. Lava ranjana ato amin'ny teny gasy izy Nefilima no lazana anazy. Les géants izy olona lava be zany. Teto ambony tany tamin'izany vanim-potoana izany. Dia aty amin'ny nomera izy, raha mijery sika zany, taty aoriana zany, efa aty amin'ny nomera zany sika amin'izao fotoana zao. Zany hoe efa taty tamin'ny andron'ny Mosesy zany. Efa taona maro be taty aoriana, zany hoe efa siècle maro taty aoriana zany aty amin'ny Mosesy. Dia mbola nisy ireo taranaka an'ireo géant ireo zany, na ireo hoe olona lava be ireo tamin'ny andron'ny Mosesy. Nomera 7:20 jerentsika inge. Nomera 7:20 dia ny 9:20. Dia zao no teneniny ato. 9:20. Ny zavatra nisy eto moa zany, ny tantara kely nisy eto zany, dia rehefa tonga teo anoloan'ny tany Kanana ny zanak'Israely, dia naseny Mosesy ny safitany tany amin'ny tany Kanana, nisy solon-tenan'ny Israely zany tamin'ireo foko 12, dia ny solon-tena 12 nandeha ny safitany hoe hijery ny tanàna sy ny olona ny mponina nipetraka ao, sy ny vokatry ny tany, sy ny fivitan-dazian'ny tany, sy ny biby mety misy eo, sy ny misafitany izy zany. Fa rehefa niverina vany izy reto, dia nitantara izy. Dia hoe zao ny zavatra hitanay hozy izy. Dia 7:20 no jerentsika sy ny 7:20. Dia zao no teneniny 7:20 sy ny 7:20 7:20. Dia nalaza taminy izy ka nanao hoe tonga tany amin'ny tany izay nirahanao anay izay ka tondra-dronono sy tantely tokoa izy ary itony ny vokatra tany. Kanefa kosa mahery ny olona izay monina eo amin'ny tany ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe dia lehibe, ary koa nahita niteraky ny
anakita teo izahay nahita niteraky ny anakita teo izahay. Iza ireo teraky ny anakita ireo? Ireo teraky ny anakita ireo de ireo le taranaky le géant zany. Hitatsika tary amin'ny Genesis, taranaky le olona lava be zany ireo. De eto amin'ny andininy faraky amin'ny telopolo izy no teny an'izay zavatra zay. Andininy raiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo. Fa ho kosa ny lehilahy izay niara-niakatra taminy, tsy mahazo miakatra andresy ny olona isika, fa mahery noho isika izy. Dia nilaza ratsy ny tany izy izay nisafony tamin'ny zanak'Israely ka nanao hoe ny tany izay nalehanay nosafony dia tany izay mandevona ny monina eo, ary ny olona rehetra izay hitanay teo dia olona vaventy be. Olona vaventy be, ary nahita ny Nefilima teo izahay, dia taranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima, ary teo imasony dia tahaka ny tsingetana izahay, ary toy izany koa izahay teo imasony. Reto anakita reto zany dia zao taranaky ny Nefilima zany reto. Le géant, olona vaventy be ozy izy, olona lava be izy zany. Ny vahoaka ozy izy dia mihinana ny ponina hohaniny ozy izy, ary tsakatra ny tsingetany zay hohaniny. Karaha ahoana izy? Araka le teneniny teo hoe andininy faraky amin'ny telopolo, fa ho kosa ny lehilahy dia izay niara-niakatra taminy, ary ho kosa ny lehilahy izay niara-niakatra taminy, tsy mahazo miakatra andresy ny olona isika, fa mahery noho isika izy. Natahotra zany le ny akabeazany reto ny safitany reto, natahotra nahita ny reto Nefilima eto. Tsy mahazo miakatra andresy ny olona isika, fa mahery noho isika izy. Dia nilaza ratsy ny tany nosafony tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay nosafona dia tany izay mandevona ny monina eo, ary ny olona rehetra izay hitanay teo dia olona vaventy be. Olona vaventy be. Ary nahita ny Nefilima teo izahay, dia taranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima, ary teo imasony dia tahaka ny tsingetana izahay, ary toy izany koa izahay teo imasony. Lava be zany zareo. Atitsika efa aty amin'ny tantaran'ny Mosesy zany, taonjato maro aty aoriana, mbola nisy zany ireo taranaka ny Nefilima reo. Iza mahalala, tany Madagasikara nge misy an'izany légende ny fitenenana zany hoe rapeto. Ty misy dia tongotra rapeto, hoe rapeto lava be. Iza mahalala raha tena nisy tokoa zany rapeto zany. Mety taranaky ny Nefilima ihany koa zany, tsy fantatra. Mety nisy zany, tsy fantatra. Fa en tout cas zany ny zavatra misy eto dia hitantsika hoe nisy zany ny olona tamin'izany fotoana zany, nisy ny olona lava be zany tamin'ny andron'ny Adamo. Ary mbola taty amin'ny tamin'ny Mosesy ary mbola nisy zany izay olona lava be zany. Ary efa nisafy tany any koa ny zanak'Israely. Dia inona ny zavatra hita ny tany amin'ny tany Kanana? Satria hitantsika hoe vokatry ny fahotana zany dia nitotongana le zavaboarin'Andriamanitra, ny asimba le zavaboarin'Andriamanitra. Zay le tenena teo hoe lasa nisy ny fotsy, nisy ny mainty, nisy ny mavo, nisy ny mena. Ahoana Adama sy Eva ny ray aman-drenitsika dia miteraka amin'ny karazan'olona be deaibe ohatr' izany izy, vokatry ny fahotana zay. Ao misy olona fohy kely, ao misy olona lava be, ao misy olona manana kilema, ao ny tsobolo, ngita volo sy vokatry ny fahotana zany zay zavatra zay. Mitotongana zany, miaratsy le zavaboarin'Andriamanitra vokatra n'le fahotana. Dia jereo fa natao amin'ity andron'ity le eto amin'ny Nomery ity ary rehefa nisafitany ny zanak'Israely. Dia jereo fa inona ny zavatra nilanjain'izy ireo. Vakintsika ny andininy fahatelo amin'ny roapolo. Satria nitondra ny vokatry ny tany izy. Rehefa natahotra n'le Nefilima le zanak'Israely dia hoe tsika tsy aloha tsy miakatra any, zany hoe lasa niteny ratsy n'ilay tanàna zany le mpisafitany reto. Nefa zavatra tsara ny zavatra nisy tany. Fa noho ny fatahorana ny Nefilima dia niteny ratsy teo amin'ny zanak'Israely izy, aza mandeha any fa maty tsika raha mandeha any. Dia andininy fahatelo amin'ny roapolo ny zavatra voateny eto. Dia nakany amin'ny lohasahan'ny Eskola izy, ka nanapaka sapam-boaloboka teo izay nisy sampahany iray ihany. Ary nolandrainy roa lahy tamin'ny hazo izany. Ary ny ampongambe-danitra sy ny aviavy dia nitondrany koa. Nitondra sapaham-boaloboka anankiray zany izy. Sapaham-boaloboka anankiray tamin'izany. Olona anankiroa no mitondra azy. Tsy hoe batainy, ahoana ny fomba nilanjaina ny azy? Zany hoe naka hazo filanjana zany izy, dia ny ray eo aloha mitondra le hazo, dia ny ray eo aoriana. Dia hoentiny amin'iny hazo iny zany izy. Dia ilay sapaham-boaloboka zany ngeza be zany ilay sapaham-boaloboka. Tsy hay zakaina tamin'izany. Sapam-boaloboka amin'izao nge ka ohatran'io raha misy.
Tamin'izany nefany a ty tananao ty de mazaka an'iny fa tamin'izany olona roa no milanja azy amin'ny soroka zany miaraka amin'le hazo iny de lanjaina amin'iny le sapam-boalobona zany ngeza de ngeza ohatrany hoe vary ray kitapo angamba no lanjainao am'izany mato olona roa ngamba mibata an'izany mavesatra tsy haiko hoe ahoana loatra sambam-boaloboka ray veriko tsara le izy teo a dia nakany amin'ny lohasan'ny eskola izy ka napaka sapam-boaloboka teo izay nisy sampahany iray ihany ary nolandraindrolahy tamin'ny hazo izany nolandraindrolahy tamin'ny hazo izany ozy izy tsy aizakaina zany amin'ny teny frantsay izy de hoe izy en coupera zany hoe une branche de vigne ozy izy avec une grappe anankiray zany grappe anankiray ozy izy qu'il portèrent à deux au moyen d'une perche lanjainy tamin'ny hazo ahoana zany am'izao ve anao milaza fa mbola mahita an'izany tsy misy an'izany tsony zao aiza ny hitanao an'izany tsy misy zany tamin'izany nisy zany vokatry ny fahotana nge zany de atytsika nyresaka mantsika hoe tany amin'ny Genesis nisy zay le hoe géant zay na hoe olona vaventy be zany na olona lava be aty tamin'ny andron'ny Mosesy de mbola hitatsika ireo taranaky ny anakita reo le Nefilima zany fa aty rehefa tonga indray tsika any amin'ny Davida any amin'ny Davida de mbola hitatsika eo ihany koa mety mbola taranaky le Filima ihany koa Goliata zao Goliata nge zavatra lava olona vaventy be niady tamin'ny Davida jerentsika ty amin'ny Samuela voalohany toko 7 Samuela voalohany toko 7 jerentsika Samuela voalohany toko 7 iraisy kely Samuela voalohany toko 7 rehefa niady ny zanak'Israely sy ny Filistina de samy toerany ray tery amin'ny kilany ray tery amin'ny kilany de zany hoe nisy vale angambana lohasana nanasaraka an'izy ireo de nisy olona mahery anankiray nivoaka avy teo amin'ny Filistina Goliata no anarany de niantso tamin'ny feo mahery izy teo amin'ny Israely nanao hoe raha misy eo aminareo amin'ny Israely ozy izy mahasamiady amiko ka resiny de ho mpanomponareo zahay fa raha resiko kosa izy de ho mpanomponay anareo tsy samy voaka ny Israely satria nahoana vaventy tena vaventy ity lehilahy Goliata ity lava de lava izy tsisy mahajanony eo anatrehany natahotra nangovotra daholo ny zanak'Israely fa Davida kely iny mbola zaza satria ny herin'Andriamanitra ny tao anatiny iny nandeha nasany ady taminy tsika moa tsy resaka le tantara fa nzaratsika mijery le tantara fa ny zavatra misy de zao ijery ny haben'ity Goliata ty tsika hoe ohatrany ahoana ny haben'ity Goliata ty de omeny ato ny refin'ny alavany de zao ny teneniny ato andin'ny faefatra ka hatramin'ny fafito no vakitsika andin'ny faefatra ka hatramin'ny fafito toko 7 andin'ny faefatra ka hatramin'ny fafito ary nisy lehilahy iray mpiantsy ady nivoaka teo amin'ny tobon'ny Filistina Goliata avy any Gata no anarany 9 kilo sy rainjay no alavany ary ny satroka fisaronandoha varahina izy ary ny akanjo fiarovatratra ka nilanjan'ny akanjony varahana de 5,000 sekela nilanjan'ny akanjony fotsiny 5,000 sekela ozy izy ary nanao fiarovan-dranjo varahina tamin'ny tongony izy ary lefim-po varahana teo an-damosiny ary ny haben'ny zarandefony de tahaka ny vody tefon'ny penina ary ny lelalefony dia vilanja sekely 900 ary nisy nitondra ny apinga lehibe nandeha teo ny lohany na nilanjan'ireo kanjon'ireo fotsiny ary efa tsy aizakaina nefa izy mazaka an'io satria izy olona vaventy be olona lava be de ho jerentsika ny lefiny inona ny refomeny ato de zao ny refomeny ahoana izy teo averintsika kely le andin'ny faefatra 9 kilo sy rainjay no alavany zany 9 kilo zany amin'ny teny frantsay de atao hoe sicodeo izy de hoe sy rainjeo de hoe un empan zany hoe le 9 kilo sy rainjeo zany de manome 3,60 3,60 3 metatra faingo 80 centimetatra zany zay ny alavany
3 m 60 ny alavan'ny Goliath. Mahita olona 3 m 60 ve anao amin'izao fotoana zao? Raha misy lava indrindra ireo mpanao basket ireo, tratratra amin'ny 2 m, tsy haiko 2 m 30 any angambany maximum. Fa ty 3 m 60 olona ianao amin'izany olona lava 2 m 30 amin'izao zany a, na tokony 2 m 13 io, efa tena lava be zany, efa mijery ohatr'izao no mijery azy. Fa ty 3 m 60 lava nge zany raha olona. De lanjan'le akanjony, lanjan'le eo amin'ny 5 de jereo tsara. Ary ny satroka fiarovan-tratra varahana izy, ary ny akanjo fiarovan-tratra, ka ny lanjan'le akanjony varahana de 5,000 sekely. Zany 5,000 sekely zany, zany hoe lanjan'le akanjony zany 82 kilo ny lanjany zany. Ahoana ny fomba akanjonao amin'izany? 82 kilo ny lanjany zany. De eo amin'ny 7 any koa, ary ny habeny zarandefiny de tahaka ny voditenin'ny mpanenina, ary ny lelalefiny dia lanja sekely 900. Ny lanjan'le lefiny zany lanja sekely 900. 10 kilo zany ny lefina iny. Mitondra bidona 5 kilo ianao fa hitanao fa mavesatra. Ny azy le lefina iny fotsiny, ahoana ny nany pazanao an'iny ary? Vavety sady lava. 3 metatra 3 metre et demi zany ny alavany. Ny akanjo anaovany miaramy bouclier zany sy fiarovan-tratra ny akanjo anaovany io, mahatratra 82 kilo ny lanjan'ny akanjony, sy ny fiarovana amin'ny ranjony sy ny rehetrarehetra hatrany ambony ka hatrany ambany, satria misy fiarovana vy ireny zany. Ny lefina zay hoentiny milanja 10 kilao. Ahoana ny divanao amin'izany? Zany mety taranak'le Nefilima ihany koa zany ty mbola hitantsika taty aoriana. Fa vokatry ny fahotana nge nena zany rehetrarehetra zany, tsy hitantsika intsony zany rehetrarehetra zany. Zay mikasika an'iny angamba fa mandeha de mandeha koa ny fotoany. Mbola maro ny zavatra hoe tsara resahana fa aloha toizantsika manaraka izy fa be de be zany ny zavatra hita hoe niova vokatry ny fahotana hitantsika teo. Zay indray ny azontsika atao tamin'ity an'io ty, miara ivavaka tsika isotra ny tompo. Toizantsika manaraka indray milefina. Ivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra raha io, mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io. Fa no fahasoavanao dia afaka mbola niara-nianatra amin'ny teninao zay sy nandinika izany. Ary ny lesona ianaranay mikasika le hoe tahaka ny tavan'olona. Eny very zany endrika nanaovanao anay izany tany am-boalohany. Kanefa hita teo amin'ny seza fiandrianana zay, maneho an'le famerenanao indray le endrika ao zay very tao amin'ny olombelona. Mankalaza anao zay ray, midery anao zay ary manome voninahitra anao. Raha ny eto amin'ity tany ity koa dia tsisy atenaina satria zavatra ho potika sy lo ihany ary ho simba. Fa zay ao aminao dia maharitra mandrakizay. Ary rehefa tonga ny fotoana dia hovanao ihany koa zay. Ho tahaka ny endrika ny any an-danitra fa tsy ny eto amin'ity tany ity. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, kalazay ny anaranao. Mana-masinana eny amin'ny teninao raha io, teninao ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy na niratanay izao vavaka izao raha ito anatrehanao, aleloia. Amen. Dia sorantsika ny tompony amin'ny lesona tamin'ity an'ity, dia manao fampitoana indray tsika amin'ny lesona manaraka. Velomany daholo tsika rehetra. Bye bye.